Fa isan'ireo toerana nanaovana sesitany ny taona 1760 ny tao Anosibe. Ireo sesitany no nanarina ny toerana misy ny stade municipal amin'izao fotoana izao sy ny lalana amin'ny 13 kilometatra ny azo ny aserana mpiara-manidina Gaëtan Andriatsilava. Ankoatra ny tao amin'ny nosy Analalava, tao Anosibe ihany koa no isan'ny nandefasan'ireo malagasy sesitany tamin'ny ady ny taona 1760 ka nanerena ireo malagasy nanao asan-terivozina nandravana tendrombohitra tao Ambodivoanio, nanaovana ny stade municipal amin'izao fotoana, ny fotaka avy ao no nanamboarana ny port Elville sy ny famakina ny lalana avy any Elville mandeha ao Fasen izay manodidina ny 13 kilometatra. Misy ny aéroport iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alalan'ny angady sy ny filanjana ireo fotaka no niasan'ny malagasy, ny ampifijaliana, vondry sy ny maro hafa. Il tsy very tsy maty ao am-po ny fanavotana ny firenena. Ometsika lanja tsy ataotsika tsinitsinina ireo rany malagasy izay maty ho an'ny firenena izay. Ireo rany malagasy izay latsaka hanavotra ny firenena. Koa dia raketo antsaitsika, raketo mba ho tantara ny taranaka faramandimby, izany zava-dehibe, izany soa tsy roa matany izay nanana ny firenena malagasy izay. Nandritra ny fankalazana ny andro ny 20 Martsa teto Anosibe, nanentana sy nampafantatra ireo ankizy sy tanora ny préfet de police fa tsy tokony ho adino ary tokony ho fakafakaina lalina ny mikasika ny 20 Martsa 1760. Tantara tsy fanadino, indrindra ny fanaovana sesitany ireo malagasy izay niasa an-terivozina tao Anosibe.